dia eo aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika amen. Misaotra ny tompontsika ireo ity maraina vaovao ity, azontsika indray miaina mpanahy eo anatreny hideran'ny tompo ary isika amin'ny salamo fahafito amby roapolo, salamo fahafito amby roapolo andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo no hiderantsika n'Andriamanitra. Salamo fahafito amby roapolo andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, andeha hiara-mitsangana ry havana. Andeha hiarantsika mamaky amin'aran'ny tompo ny salamo manao hoe: Jehovah no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Mandrasan'i Jehovah ianao, matokia ary aoka herin'ny fonao. Eny miandrasan'i Jehovah, amen. Aokisika hivavaka. Fifalinao anay Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy maso, misaotra mankalaza mamevonahitra anao. Maraina ny andro, vaovao ny andro, rakofanao fitahina ny tao-pamonjenao. Eny tokoa, raha fahafatesana tambiny io tazany tokony ho anjaranay, dia fa amindram-poma tokony natolotra ao, ka velona enatra-pamonjena izahay. No tao aminao ka voataona ary nentina ho eto, mba iona aminao Andriamanitra indray amin'ny alalan'izao fanampam-pivavahana izao. Misaotra ry tompo fa fitiavan-dehibe sady fitiavan-dalina zany, raiso ny fisoranay. Eto nefa no anatonanay ianao ankehitriny mba hirarianay fihavanana aminao Andriamanitra, satria manoloana ny tsy fahamendrehana rehetra, ny fahalemena mahanofo, ny ota izay mora mahazo. Fa olona tera-behivavy izahay, mora mivily anota. Mifona sy mibebaka aminao ry tompo, mitalao famindram-po sy famelà mikeliko aminao Andriamanitra, no ny amin'ny Kristy ilay mamindra fo sy miantra, vonoy ny otanay ary velao ny elokay. Dia mangataka aminao zay mba hotariana amin'ny fanahy masina an'io, ka ho tafahoana tokoa aminao ao amin'ny teninao, hitomba amin'ny falana tsara, handray ny fahasoavana. Eto anivonay ianao tompo, raiso ny vavaka sy ny fisoranay, fatonononay amin'ny anaran'i Jesoa izany, amen. Petraka isika ry havana. Deuteronomia toko faharoapolo andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahaefatra. Deuteronomia toko faharoapolo andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahaefatra. Zany ry havana no mofinaina ovakina amintsika anio amin'ny anaran'i Jesoa. Raha mivoaka nafika ny fahavalonao ianao, ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao, dia aza matahotra azy. Fa Jehovah Andriamanitra kosa, zay efa nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no mombanao. Ary rehefa manafika ianareo, dia anatona ny mpisorona, ka hiteny amin'ny olona hoe: miainoa ry Israely io, fa efa nahafika ny fahavalonareo ianareo anio. Ko aza ketraka ny fonao, ary aza matahotra na mikorapaka foana, na mangororo no ny tahotra azy. Fa Jehovah Andriamanitra reo no miara mandeha aminareo, hiado anareo amin'ny fahavalonareo, mba hamonjy anareo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampitomboina ho amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo. Miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Manohy zany
lohevitra zany hatrany sika amin'izao volana jolay izao. Ny mofinaina anio ao amin'ny Deutéronome toko 20:1-7 dia somary miova kely ny endriny raha ampitaina amin'izay fanaovakitsika omaly. Ny omaly mantsy dia ny olona no asaina mandeha miaraka amin'ny tompo, ireo mpianatra, ireo sitrana, ireo nafahina, nandray fanapahan-kevitra ka nanara-dia an' Jesosy ny tety amin'ny tanana sy vohitra. Fa nio ndray dia tsy toy izany, fa zay ambaran'ny Deutéronomia, Andriamanitra ndray no mandeha miaraka amin'ny olony. Reto ny zavatra marihana avy hatrany. Miresaka ady ity mofinaina ity, dia andeha adikatsika hoe zavatsarotra zany. Miresaka fahavalo ity mofinaina isika ity, dia andeha ho aditsika hoe tsy maintsy hisy ny fifanoerana na fifandonana. Miresaka hamarona na havitsiana ity mofinaina ity, eritreretana hoe ho afa manoatra sa tsy ho afa manoatra eo amin'ny fampitahan-kery. Ary miresaka fahavalo mahery ity perikopa itsika ity ka mahatonga atsika hitady hery lehibe noho izay heverina ho mahery hoety manoatra azy. Dia andinika ary isika nio ny hoe ny miaraka no handresena, ny miaraka no handresena. Ny andininy voalohany tapany ambanimbany eo amin'ity Deutéronome toko 20 ity dia misy an'ilay teny hoe Jehovah mombanao, Jehovah mombanao, Jehovah mombanao. Raha mivoaka nafika anareo, nahoana moa no resahana ny fanafiana? Tena fiainana zany tamin'ny vanim-potoana andro. Tsy maintsy manitatra faritany, mampitombo vahoaka, mampitombo babo sy andevo ny fanjakana anankiray raha te hatanjaka. Ary ny fomba hatongavana amin'izany dia ny fivoahana hanafika tany hafa mba hanitarana faritany. Ary zany natonga ny zanak'Israely raha tao amin'ny tantara nangataka tamin'i Jehovahandriamanitra hoe omeo mpitarika izahay hatrany amin'ny fangatahana mpanjaka tahaka ny fahita tamin'ny firenena manodidina, mba hitarika azy amin'ny fiantafiana, amin'ny fanafiana, amin'ny ady izay izy. Fa milaza ihany koa ty tenin'Andriamanitra tia tantara mampahery ry havana. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ity andininy voalohany ity, raha Jehovah no mombanao, dia ambaran'ny tantara eto no hoe nitondranao niakatra avy tany Egypta Jehovah, ampahatsiaivina fa Jehovah efa nanao zava-dehibe, Jehovah efa nanao fandresena lehibe, Jehovah efa nanorotory firenena lehibe, Jehovah mbola tehano izany heriny lehibe zany. Fa le andininy voalohany io no ahitantsika eto ny amin'ny hoe fantaro, Isao, farito ny hamaroan'ny fahavalonao. Nefa ao amin'ny famantaranao raha mahita fahavalo maro ianao, kalesy maro ianao, soavaly ianao, matanjaka izany, dia tsarovy ary antenao ny handresy. Ry havana malala,
tsy holazaina fotsiny hoe ady fa andeha holazaina mihitsy hoe ady handresena ny miaraka amin'Andriamanitra. Indraindray tsika tavela tafajanona fotsiny hoe ady amin'ny Satana, ady amin'ny fanaratsy, ady amin'ny tsirariny, ady amin'ny toy izao sy toy izao, fa tohizana mihitsy le ady hoe ady handresena satria Jehova no mombanao. Ary zay le nresantsika teny ambolohany, Jehova no miara-mandeha amintsika androany. Raha isika niara-nandeha tamin'i Jehova omaly, ady azo faritana tsara, azo fantarina tsara, fa tsy ady mampiorory io, tsy ady mampangitakitaka io, fa ady azahoana fandresena. Satria nahoana? Satria Jehova miara-mandeha amintsika. Voalohany zay. Faharoa, ny handresena fandraisana tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Fandraisana tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny dininy faharoa, miresaka ny amin'ny mpisorona. Mpisorona mampandre, mpisorona mampihaino, mpisorona mampita hevitra sy teny avy amin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka izay hiady. Tenin'Andriamanitra miantefa amin'ny olona tokony andresy. Tolotsain'Andriamanitra miantefa amin'ny vahoaka te handresy. Hevitr'Andriamanitra miantefa amin'ny firenena afaka mandresy. Ary vokatra zany, ilay tolotsain'Andriamanitra dia tsy maintsy mampandresy izay iarahan'Andriamanitra mandeha. Ny mpisorona tsy jerena mampisorona azy, fa jerena amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra azy. Le fomba fiasan'Andriamanitra no tarafina, no fantarina, no takarina ao amin'ny asa ataon'ny mpisorona, fa tsy ilay mpisorona no hijerena an'Andriamanitra. Satria ny mampisorona n'ilay mpisorona dia Andriamanitra miasa, Andriamanitra te hiteny, Andriamanitra te hampita, Andriamanitra te hampahery, Andriamanitra te hampandresy. Fiasan'Andriamanitra zany. Jerena fomba fiasan'Andriamanitra azy, ny fanomezan'Andriamanitra saina avy amin'ny mpisorona. Ary iza ny mpisorona? Ny mpisorona dia ny soratra masina, mitondra ny olona makeo amin'Andriamanitra. Zay ny mpisorona. Mampafantatra ny olona ny amin'ny hevitr'Andriamanitra. Zay ny mpisorona. Ary misoratra masina io tandindony ny mpisorona io. Satria Jehova miara-mandeha amin'ny olona. Ry havana malala, amakivaky ty andro ty indray isika androany. Maly isika nanapa-kevitra fa hiara-mandeha amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mamaly androany, milaza amintsika fa ombatsika ary hiara-mandeha amintsika izy. Mamakivaky ny an'io tontolo, satria fantany voafetra isika. Mila hery lehibe isika eto mamakivaky ty tontolo andro ity. Mirasain-dalina isika avy amin'ny fitarian'ny fanahy masina, ny amin'izay tsy fantatra sy hipotra, ny amin'izay tsy ho voafe sy tsy ho takatra. Andriamanitra hiara-mandeha amintsika. Ho ampatsahiviny indray valy teny am-piandohana manao hoe raha misy ady zava-tsarotra zany, raha misy fahavalo tsy maintsy hanaovana fanoherana zany, raha misy havitsiana tsy hoe tsy afa manaotro zany, fa ny fahavalo mahery aza dia hanan'Andriamanitra fahefana ny handresy azy. Ny mahatonga ny olona anankiray hivavaka ry havana eo amin'ny tantaran'ny fivavahan'izao tontolo izao dia ity: satria voafetra ny azo ny atao, ka voatery mitady hery hafa izy hampihoatra azy ny sakana. Dia toy izany koa isika anio, manampetra ny herintsika. Tsy vitantsika rery ny mamakivaky, tsy vitantsika rery ny mandresy, fa rehefa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra isika, tafahoatra ny sakana, resy ny fahavalo, voatohitra ny papahory. Taom-pamarana na ary-tsaroana
ary tena ny mampatsiahy fa isika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ny miaraka mba handresena dia ny fahafantarana fa Jehova no omba antsika, ary ny miaraka mba handresena dia ny fandraisana ny tolotsain'Andriamanitra. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra, ny fandresena iainantsika an'io hivavaka isika. Tompo, misaotra betsaka, misaotra indrindra aizy ndray izay no ahita toy izany teninao izany. Ianao mihitsy nanapa-kevitra hiara-mandeha aminay, finiavanao Andriamanitra, fitiavanao Andriamanitra. Tsy niandry anay korapaka ianao fa naroso nomeloa ny hevim-pandresena hamakivakiana ny tontolo andro an'io. Dia ianao miara-mandeha aminay. Misaotra ry Tompo, aina ho an'izay mahazo azy tokoa izany teny izany. Ndreto ary izay, ndreto izay Jesoa, izay anio tena manapa-kevitra tsy hanao na inona nohatra ny sitrakao. Ampio zahay hatanterana izany, raha herinay fotsiny tsy mahavita izany. Hisy fakapanahy, hisy fiantsiana handraviravy eo anoloanay, faresinao izany satria ianao miara-mandeha aminay. Dia mivavaka izay Andriamanitra, tehirizo amin'ny finoana, tsy hisaraka aminao mihitsy, tsy hisaraka aminao mihitsy. Io sainay io indraindray adaladala, tady ivily, fa aitsio. Indraindray ary izay mitady haditra, Tompo tsy maninona nitsoraka azonao manitsy anay, dia ampafantaro anay amin'izany fa fitiavanao izany. Vavaka izay ankehitriny ho an'ny fitoriana filazantsara amin'ity Madagasikara ity sy ny Malagasy, tianao iny Malagasy. Ampaherezo ny fiangonanao, ampaherezo ny mpanomponao. Mivavaka izay ho an'ny fitoriana filazantsara eto amin'ity fiangonana nametrahanao anay ity. Tompo, ombany ny asa lehibe sy ny fomba anaoany, ny mpitandrina izay ny rahanao hitory ny teny aminay eto amin'izao fitandremana izao, hitondrana olona makany amin'ny paradisa. Ny rafitra sy ny fantaminana rehetra tareo amin'ny fanahy masina, dia hisy hevim-pandresena tahaka izay nanirahanao ny mpisorona ka ho babonao, ho ao amin'ny fanjakanao ny mpino rehetra. Petraka belantanao Jesoa, ny asa, ny andraikitra, ny adidy, ny fijoroana vavolombelona izay iainanay anio. Tario izahay ka paherezo hatanteraka. Dia aoka ny voninahitra ho irery no izy io hamakivakiana ity andro ity. Fa tsy zany ihany no andrasanay Jesoa, andrasanay ny fiavianao. Raiso izay ho ao aminao azo paradisa rehefa tonga ianao. Tonoany amin'aranao Jesoa zany vavaka izany, ary mbola ny mamarana izany amin'ilay nampianarinao Jesoa manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mioana ny anasa azy ao aminay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza tondranay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ry havana hiara-manonona ny fanaikepon'ny apôstôlika isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina,
nateraka Maria Virjiny nijala nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, petraka eo kavan'Andriamanitra raitso-to, avy any ny avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonan'ny olo-masina, famelan-keloka, fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny ry havana nitsodrano tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiadanana aneo anna rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.